Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anolotra anao ny vaovao. Tsy misy mazava ny lahara-pahamehana eo amin'ny fandarana asan'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanambarana nataon'ny sefafi ary mijaly vokatra izany ny vahoaka. Tsy misy tafiditra ao amin'izany lahara-pahamehana izany ny filan'ny firenena maiky, sarotra ny hamerenina ny fitokisana ny mpitondro izy ireo. Misy sa tsy misy le memorandum de stabilité 940, 70, 150 samy efa nivoaka ireo taremarika ireo mikasika nisy sy ny solombam-bahoaka efa nanao siny izany. Ho an'ny mpanarava-vaovao tsotra sy ny mpanao politika, fomba fiadan'ny mpitondry isintonana ny solombam-bahoaka no tena antony ireny isa samihafa tanysainy ireny. Olona 550 na hiditra ponja noho ny resaka kolikoly raha toka 723 ny fitarainina voarain'ny Bianco ny taona 2024. Ny anahazovana ihany koa izany tao anatin'ny 7 taona farany. Antony mbola tsy mahaleo tena araka ny anaran'ny Bianco na ny Bro mahaleo tena miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Androany alina Tsirampitso no voalazan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina fa niboan'ny asa fanitarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Miainga eny amin'ny Fraizakorondrano hatreny amin'ny Larotonde Besarety sy ny eo amin'ny boriboritany voalohany Analakely hatreny amin'ny fivarotam-panafody Malakam. Miandro izay fandaminana ny mponina sy ny mpitady vola eny an-toerana. Arahinao anatin'ny fampahalam-baovao androany ny fanazavana mikasika ny fototry ny ady any Syria. Ady izay efa lasa olana iraisam-pirenena goavana amin'izao fotoan'izao ka miteraka olana tahaka ny fifindramonina marobe aminy amin'ny tany Eoropeanina. Ahin'ny mpanaraba-baovao iraisam-pirenena hivadika ho ady lehibe fahatelo ihany koa izany raha tsy ahitam-baolana. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente,
Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblave après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. To go, darling, have no place to go, have no place to go. Yes, with you, miarakam now, miarakam new. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMate. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Nombre de choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMate remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMate à Nissan. Vacances mlai, ararot ni illimité night, illimité daoni, SMS. Signant. Makanam best friends satel safidno, manjich nyala tutul, am sivural, ajam enora marain, am vidin arrivoire TTC Moods, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai hein? Miamans en vacances miaraka amin'ny Orange, miamans en tontolo miaraka amin'ny Orange. Ankafalindray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranao amin'izao takariva izao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo miaraba manokana ireo izay manaraka ny fampahalalam-baovao any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny fahita lavitra TNTV ao Fianaratsoa, ny FM ao Tamatava ary ny DSTV ao Antsiranana. Manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isataratsika izany avy hatrany ny lafin'ny politika namoaka fanambarana indray ny CFAFI na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena androany mba tsy hitranga ny loza ao amin'ny rahampitso na ny hoe pour que le pire ne soit pas à venir. Ny resaka ara-toekarena sy ny sosialim-bahoaka no mivohitra ao anatin'ity fanambarana ity. Mbola mijaly ny vahoaka raha ny famitinana izay nataon'izy ireo no tsy fisiany lahara-pameana miariary adino tanteraka ny sosialim-bahoaka no ny antony ara-politika tsy tafiditra ao anatin'ny PND ireo lahara-pameana tokony atao raha nambaran'izy ireo hatrany fanadiadiana izy ora kotondrina. Tsy misy mazava ny lahara-pameana eo amin'ny fandarana asan'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanambarana nataon'ny CFAFI ary mijaly vokatra izay ny vahoaka. Tsy misy tafiditra ao anatin'izany lahara-pameana izany ny zavatra ilain'ny firenena aingana. Ohatra ny resaka fitsinjaram-pahefana izay tsy manan-toerana ao amin'ny PND. Sarotra ny amerenana ny fitokisana ny mpitondra hoy izy ireo. Tsy anana fahefana sy volainty miasa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina azy. Raha tsy ahivina, raha isanjato monjan'ny teti-bola-panjakana ihany no natokana ho an'izany fitsinjaram-pahefana izany. Sarotra ihany koa ny ahazona famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana raha toka tsy manaiky obakiona ara-politika ireo olom-boafidy ireo. Tsy tondra afa-tsy fahadisom-panantenana ho an'ny vahoaka anefa izany. Hetsakilan'izay, tsy mbola mazava ny mikasika ny politika ny indostria. Orinasa vahiny hatreto no ampiasain'ny fanjakana amaritana izay politika izay.
raha ho an'ny sefafi anefa ny sehatra tsy manara-penitra ny tokony hiantsoroana bebe kokoa. Antony mbola ny 700 ny fampiasana olona eto amintsika dia mbola eo anivon'ny seha-piariana tsy manara-penitra avokoa. Izy ireo anefa tsy mandoa aba sy etra. Manam-porofo ireo fa tsy misy ny politika ny fidiram-bola ho an'ny fanjakana. Ny tantsaha no ambaran'ny sefafi fa isan'ny mibaby ny fahavoazana indrindra amin'ny zava-misy ankehitriny. Noho ny tsy fisian'ny fanoloran-tena ara-politika ny mpitondra, tsy misy tokotany ny fanamboaran-dalana any ambanivohitra any. Tsy lafo araka ny tena vidiny noho izany ireo vokatra ireo tantsaha. Tsy afaka miantoka intsony ny fianaran-janany izy ireo, tsy afaka mitsabo tena intsony ny tantsaha. Ary farany noho ireo mahitahita, alaina amin'ireo tantsaha ny tany tsara indrindra. Momba ny varotra, mbola ny fanalalahana tsy voafeno manjaka eto amintsika. Hafarana avy any ivelany avokoa ny zavatra rehetra ilaina nefa azo atao ny mamokatra izany eto. Mampiana ny famoronana asa izany ary manjary olombitsiny mifehy ny lafiny ara-toe-karena eto amin'ny nosy. Vokany tsy mahavelona ny malagasy ny zava-misy ankehitriny. Ahoana moa ny fomba amelomana fianakaviana amin'ny karama farany ambany mitentina 303 ity fiarahamonim-pirenena ity. Fa mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany tsy hita izay nanjavona ny fandravonana ilay efitra nangonina teny amin'ny hôtel Colbert mikasika ny fananganana ny rafitra vaovao isolon'ny Senit. Efa nolanina teny anivon'ny filan-kevitry ny minisitra nefa ny lalàna mikasika izay ny herinandro lasa teo. Anenjehana ny fifidianana senatorialy alohan'ny farany ity taona ity no antony nananganana aingana ity volavolan-dalàna ity, hoy ny ministry ny Atitany. Raha-ny-zava-misy anefa tsy ho araka ny lalàna indray ny fifidianana ho video rajerena izay voarakitra ao anatin'ny lalàna mifehy fifidianana. Fanaovana amboletra no andraisany mapara izany. Ery ny Rina Rabary. Ratsaivina maherin'ny zato ireo antoko politika nandray anjara tamin'ilay dinika fakan-kevitra nataon'ny fanjakana momba ny fananganana ny seni. Tsy nisy fampiantsoana momba ny fandravonana, tsy fantatra hoe ny hevitra izay ihany koa no naravina fa efa nolanina teny amin'ny filan-kevitry ny ministra izany volavolan-dalàna izany ny herinandro lasa teo. Tsy ihany koa izany hatreto hoe lasa izay ilay tolo-dalàna avy amin'ny solombavambahoaka momba ny CEI avy amin'ny alalan'ny vondrona Armada. Efa nilaza ny ministra fa anenjehana ny fifidianana senatorialy mialohan'ny farany taona ity no nananganana izany rafitra izany. Milaza indray nefa ny sekretera jenerala ny ministera Tsekilany fa tsy ho fitratra izany fifidianana izany raha ny lalàna no arahina. Fantatsika tsara fa efa tapitra zany zay ny hiraka napanaovana nireo ny senité satria fantatsika tsara fa mifarana amin'ny fifidianana communal sy municipal iny ny anjara andraikitra izy ireo ary ny farany fepetra farany dia ny hoe ny eo amin'ny lafin'ny datinandro zany zay tsy maintsy manaja ny fepetra voalazan'ny code électoral tsika izay mametra hoe 90 andro mialohan'ny daty mpifidianana zany dia tsy maintsy atao ny fanekana ny mpifidy vaventy amin'izay fifidianana senatorial zay. Fantanina mipetraka ny hoe tsy moramora kokoa ve ny nampandany ny tolo-dalàna momba ny CEI avy amin'ny solombavambahoaka ary teny anivony teny miram-pirenena izany no nasipanivana toy izay anao asa koropaka amorona lalàna hafa indray nefa lazaina fa maika ny ilana izany hikarakara ny fifidianana senatorialy. Hatramin'izao ihany koa tsy mbola fantatra hoe Roviana no ampiantso fivoriana tsy ara-potoana andaniana ireo lalàna miangona eny amin'ny governemanta ny fitondram-panjakana. Ny azo antoka raha ny hevitra ireo mpanao politika dia mety ho amin'ny ity herinandro ity no anapahany filan-kevitra ny governemanta izany fiantsoana izany taorin'ny nandaniana ny lalàna momba ny seni iny. Mampia ihany amin'ny fiazakazaky ny governemanta nanao akiafina tamin'ny fandravonana iny volavolan-dalàna iny, hoy ny avy eo anivon'ny mapara. Fa ny zavatra mahagaga maninona ny fitondrana ny manao zavatra hafahafa avaovao tampoka ny ambadika any tsy teny hafahafa satria tsisy mahalala le izy fa le fomba fiasa no hafahafa hoe mikonkonona zavatra hafa ny ambadika any tsy miainga amin'izay efa hevitra ny edininy rehetrarehetra tamin'ny zavatra rehetra fivoriana natao na matoa fempenina ny dia zavatra tsy tianao fantatry ny rehetra dia tianao atao tery mantandray eny amin'ny assemblée eny avy eo dia zany no hitantana ny fifidianana eto Madagasikara dia mazava loatra fa fifidianana mpitontondray ary fantatsika fa na ny teto Madagasikara na ny tany ivelany, ny tany afrikana io fifidianana tsy mandeha amin'ny tokony alehany io no miteraka korontana politika ary nisy aza niteraka ady an-trano.
Fombafomba fotsiny ihany ary ve zany no nampiatsoana ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny nandiniana ity volavolan-dalàna ity, tahaka izay natao tamin'ny dinika nasionaly momba ny fitsinjaram-pahefana. Iny volavolan-dalàna iny izay tsy nety tafita teo amin'ny tsangatanany solombavambahoaka. Fahafantaninana manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao maro ankehitriny ny hoe misy sa tsy misy ilay mémorandum de stabilité. Tsy nisy resaka intsony momba ilay mémorandum, tarehimarika maromaro no efa nivoaka mikasika ny isan'ireo solombavambahoaka voalaza fa efa nanao siny izay fifanarana niaraka tamin'ny filoham-pirenena izay, saingy tsy hita izay marina momba izany. Ho an'ny mpanara-baovao tsotra sy ny mpanao politika, fomba fiady ny mpitondra isintomana ireo solombavambahoaka no tena antony ireny isa samihafa tany saina ireny. Manamafy izany ihany koa ny fihetsika ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena. Tsy misy mety manamafy na nanao siny izy ireo na tsy izany mémorandum izany. Hery ny Irina Rabariatrany. 70, 70, samy efa nivoaka ireo tarehimarika ireo mikasika ny isan'ny solombavambahoaka efa nanao siny ny mémorandum de stabilité, izany hoe tsy mbola nisy isa mazava. Ilay taratasy natao siny ihany koa tsy hay hoe tena nisy marina sa tsy nisy, tsy mbola misy proof aloha hatreto hoe nisy le izy. Ny praiministra no efa niteny fa efa voarain'ny filoha ireo siny ary raiky amin'ny 70, kanefa toa mbola nitoy ihany izany fanangonan-tsiny izany. Nakeny avoloha ny tady tsirairay ny filoham-pirenena ve zany izay nanao siny sa ny tady ny praiministra teny Mazoarivo. Efa nipetraka ihany koa ny fantaninany amin'ny hoe nahoana no tsy mahasamy antso fivoriana tsara-potoana ny gouvernemanta raha toa ka tena manana izay maronisa izay. Ny fanajana lalam-panorenana no vahaolana ho ireo mpandinika politika. Ty amin'ny resaka séparation de pouvoir ty amin'ny fisarahany fahefana, ny hoe fisarahany fahefana mpanao lalàna, ny mpampiatra lalàna sy ny fahefana mpanateraka dia mifampitsofotsofoka be niany. Na jereo fa lasa hitsabaka any amin'ny raharahan'ny anteny mera ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta, lasa mitsabaka be loatra any, lasa mitsabaka ary amin'ny mpampiatra lalàna. Anka tsy maleo tena tsony ny mpampiatra lalàna ka dia mamoamoaka lalàna fahatany io zao le hoe pacte de responsabilité, tsy hita tsony hoe inona no anaovana an'iny didy ny tokony isy hoe fampiarana mazava ao anatin'ny vaninandro na fotoana mazava vo. Hatramin'izao mbola mitohy ny fanangonan-tsony, mbola tsy misy mety milaza ihany koa ny lohandohany ao amin'ny anteny miram-pirenena na efa nanao siny na tsy, izany hoe tsy mbola milamina ny fifanarahana teo amin'izy ireo sy ny filoha-pirenena taorian'ny fiaonan'ny filoha Rajaondrarimampianina sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola zava-dehibe ny fanaovana siny hoy ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena. Nareo anavy ny bromaritra dia totika efa nisy tokoa nanao le sony le mémorandum. Le resaka hoe sonina tsy soniny tsy dia any loatra ny le olany fa hoe misy ve ny fifampiresahana amin'ny chef de file ny aty amin'ny député dia ny filoha-ny aty amin'ny miram-pirenena zany sy ny filoha-pirenena. Zay ny zavatra hoe eritreretintsika ary andrasantsika ary andrasan'ny vahoaka. Hatreto tsy mbola misy mahafantatra hoe inona marina ity mémorandum ity, raha fifanarahana madio sy mazava izany, inona no manakana ny andaniny sy ny ankilany, tsy aneo izany ho hitam-bahoaka. Ny zava-misy hatreto mivona na lampandrenana ny raharam-pirenena sady mivona ihany koa amin'ny didina avoakan'ny HCC. Tsapa ihany koa fa miainoaino fotsiny ny akamaroan'ireo antoko politika samihafa. Tombatomba ny mpanara-baovao ny hoe miandry ny ho tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta vaovao angamba. Faraka ny fanarahantsika tany amin'ny lohateny lehibe, ampahafantarina antsika amin'ny fomba tsotra sy amin'ny teny malagasy ny ady mitranga ny Siria ankehitriny. Ady izay efa lasa olana iraisam-pirenena goavana amin'izao fotoana izao, ady izay miteraka olana tahaka ny fifindramonina marobe amin'ny tany Eropeanina, ady izay ahiny mpanara-baovao hivadika ho any ady lehibe fahatelo ihany koa raha tsy ahitam-baolana. Fanadihadiany gazety Le Monde nadika ny sapana fampahalalam-baovao ny Cool TV FM. Ady telo taona 5 alina sy ray hetsany maty, mpifindra-monina 2 faingo 10 tapitrisy ary tsy mbola ahitana vahaolana hatreto. Ny ohatra izay tombatombana rehetra ny adirin'ny krizy siriana ary tsy mbola ny oram-pitso no hifarana izany. Ahoana no ahafahana manazava ny zava-misy ankehitriny, nahoana ny hetsika am-pilaminana nataon'ny vahoaka ny tady fanovana tamin'ny taona 2012 no niova ho ady maharitra tahaka izao. Mba ahafahana mahazo tsara ny zava-misy, mila jerena avokoa ny endrika nisehoan'ny krizy siriana. Ady an-trano no ny atombohan'ny ady an'ny Syrie. Ankilany ny pioko izay ahitana sunnita maronisa izay foko iray firazanana maronisa any Syrie
izy no maronisa any avaratra ny tanàna Sarambabembahoaka ao Damasy ary ny faritra ambanivohitra any Atsimo sy afovoan'ny Siria. Andaniny kosa ny pomban'ny fitondrana izay miankina amin'ny vondrona Yalowit izay antoko-pivavahana manakaiky ny Sunnisme izay niaviany fianakavian'ny Bashar al-Assad. Izy ireo no maronisa amin'ny tanan-dehibe sy ny renivohitra ary ny lemaka amoron-dranomasina. Vao aingana ny tavaverina teo am-pelantanan'ny miaramila manohana ny fitondrana ny tanànan'ny Kalamoum izay faritra manakaiky an'ny Liban. Namaly izany ny pioko izay tafiditra tany avaratry Iliatake. Vetivety foana nefa io ady an-trano io dia nidira ny firenendehibe samihafa izay namadika ny Siria ho ivon'ny ady mangatsiaka eo amin'ireo samy firenena lehibe. Isan'ny voalohany nahatonga io olan'ny Siria io olana iraisam-pirenena dia ireo firenendehibe tandrefana izay nanohana ny antoko-panohatra ny Bashar al-Assad filohan'ny Siria. Notohanan'izy ireo ny Coalition Nationale Syrienne izay mpanohitra ny filoha Assad. Firenena anjato ny nanaraka izany ary tsy nahalala afa-tsy ny CNS ho manam-pahefana afaka ny solotena ny vahoaka Siriana. Saingy nijanona ho fanohanana ara-diplomatika ihany izany ka tsy nahavitany CNS tena ny solotoerana ny fitondrana Assad. Kely ny fanampiana ara-bola, kely ny fanohanana ara-pitaovam-piadiana ary nolaviny Amerikanina hatrany ny fidirana an-tsehatra mivantana ara-miaramila na dia misy aza ny fanafiana ny vahiny tao Damasy tamin'ny Aogositra 2022. Niditra an-tsehatra ihany koa i Chine sy Russia izay niaro hatramin'ny farany fitondran'ny Assad. Intelo no nisakanan'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny firenena mikambana ireo ny tetikasa ny volavolain'ny tandrefana amotena ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Na izany aza manampy ara-pitaovam-piadiana sy ara-bola ny miaramila Siriana i Moscou. Ao anatin'ity krizy ity maro ny antony mandrisika an'i Russia tsy hitazam-potsiny. Ara-toekarena aloha satria ny fitondran'ny Assad dia mpanjifa ny indostria rosiana mpamokatra fitaovam-piadiana. Stratezika ihany koa noho ny fisiany seranantsambon'ny Tartus izay toeram-pamaharana iray izay manokatra ny lalana miazo ny ranomasina Mediterranée. Politika raisam-pirenena ihany koa nefa satria tsy zakan'ny Kremlin ny fidirana an-tsehatry ny OTAN tany Libia izay tokony ho nijanona tamin'ny fiarovana ny sivily nefa nefara tamin'ny fanonganana ny Gaddafi. Tsy neken'ny Rosianina intsony ny verenan'ireny zava-nitranga ireny. Ireo rehetra ireo no nahatonga ny fihetsiketsehana manohitra ny Bashar al-Assad ho lasa fifandonana ankolaka eo amin'ny tantsinanana sy ny tandrefana. Tsy nijanona teo anefa ny zava-misy fa niditra an-tsehatra ihany koa ireo fitondram-panjakana sunnita avy any amin'ny faritry Golfe Persika, indrindra i Arabia Saodita. Hitan'ny Riyadh tao anatin'ity krizy Siriana ity ny fomba iray andemenan'ny firenena voalohany izay mpifaninana aminy dia Iran izay firenena shiita ary isan'ny naman'ny fitondrana Assad akaiky indrindra any Proche-Orient. Na i Arabia Saodita noho izany na i Qatar dia nampitombo ny famatsiana fitaovam-piadiana ho an'ireo pioko ao Siria tamin'ny alalan'i Jordanie sy Turquie. Nisy ihany koa niaraka tamin'ireo ny fanomezana vola sy fitaovam-piadiana avy amin'ireo mpitarika salafista avy any Koweït. Rehefa nandroso ny fotoana dia tonga hatramin'ny famatsiana ireo vondrona mitam-piadiana mahery fihetsika toy ny Front al-Nosra ary ny Brigade al-Sam izay vondrona akaiky ny Al-Qaïda. Etsakilan'izay ny governemanta turka ihany koa dia namela andalo amin'ny firenena ny avy eo amin'ny fanjakana islamika avy any Irak sy atsinanana izay mbola vondrona jihadista ihany koa. Manoloana ireo rehetra ireo tohanan'ny firenena shiita ihany koa ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Iran ohatra dia manohana ara-bola, ara-pitaovam-piadiana hatramin'ny mpanolotsaina ara-piarovam-pirenena ny Siria. Fa eo ihany koa ny Hezbollah izay vondrona mitam-piadiana shiita avy any Liban. Tany am-piandohan'ny ady nionina tamin'ny fanaraha-masony sisy tany mampitoy an'ny Liban sy Siria ireo mpiadin'ny Hezbollah. Saingy taty aoriana dia nitambatra tamin'ireo tafika manohany an'i Assad izy ireo amin'ny fanafiana atao. Torak'izany ihany koa ny vondron'olon-tsotra mitam-piadiana irakiana izay pomba ny Saddam Hussein teo aloha. Ny fiarovana ny toeram-pivavahana shiita ao Saïda Zenab no niantsoroan'izy ireo tany am-piandohana nefa miparitaka manerana ny Siria izy ireo ankehitriny. Izay no nahatonga ny Siria ho toerana izay nisehon'ny fifandonana izay efa fomba nentim-paharazana teo amin'ny shiita sy ny sunnita. Fehezitsika ady an-trano, ady mangatsika ary ady masina na ry raisam-pirenena ny ady ao Siria ankehitriny. Olana goavana izay tsy mbola hitambaolana aloha hatreto. Fa iny ihany koa no entintsika mivadika eo amin'ny pejy toe-karena. Mbola tsy mahaleo tena araka ny anarany Bianco na ny Bran mahaleo tena miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Raha ny tatitra nataon'ny Bianco androany mbola ratsy ny vokatra.
folo taona teoriny nitsanganany Bianco, mbola tsy tafavoakaraka ny tokony ho izy ihany koa ny ady amin'ny kolikoly. Olona 520 no nahiditra ponja noho ny resaka kolikoly. Raha toa ka 773 ny fitaraina nahazony Bianco tamin'ny taona 414. Ny anazy vahana ihany koa izany tato anatin'ny 7 taona farany. Fanadihadiana izy ora Kotondrina. Tsy mbola mahaleo tena araka ny tokony ho izy ny Bianco raha nitaritra nataony androany. Tsy ampy ny fiaraha-miasa eo amin'ny andrim-panjakana hafa ary tsy tafavoakaraka ny tokony ho izy ny fanadihadiana atao raha nambaran'ny tale jeneraly Bianco androany. Ohatra raha misy ny fanadihadiana iray atao tsy tonga hatramin'ny farany izany any anivon'ny fitsarana. Tsy hoe rehefa manao engagement filoham-pirenena dia ho tanteraka io. Ho vita io ady kolikoly io fa manao engagement filoham-pirenena ka tsy manatanteraka ny andraikiny daholo ilay sehatra rehetrarehetra ty tsisy résultat mahazo antsika io. Fa ny tompona andray-panjakana rehetra no tokony hanome toky amin'ny fanatanterahana azy fa raha tsy miaraka amin'ny azy ilay ataonay hoe raha tsy misy fiarahana amin'ny azy dia tsy tafavoaka mihitsy ny kolikoly. Tsy mbola ampy ihany koa ny mpanao fanadihadiana eo amin'ity rafitra ity. Vokany ratsiratsy ny vokatra tao amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Raha toa ka fitarainana 723 no voarain'ny Bianco tamin'ny taona 2012, ny 770 no nahazo nanaovana fanadihadiana. Raha 500 no nahavitana fanadihadiana ary 720 ihany no tonga hatreny amin'ny fitsarana. Olona 137 no nosamborona tamin'izany saingy tsy maintsy navotsitra avokoa ny 770. 520 ihany no nahiditra ponja hatreto. Tsy manana fahefana ioatra ny fanadihadiana ny Bianco na dia ambara aza fa mahaleo tena. Samy manana ny araiky napetraka ny Bianco dia manao ny enquête préliminaire rehefa misy ny doléance dia manao ny enquête préliminaire izay tokony atao. Ary rehefa mahavita izany dia mitondra ny tondrataranasina dia any amin'izay penalina sy ny tsara izay hanao ny faninjehana. Io zany ny andraikitra anankiroa izay misaraka mazava vita ny analysy anay dia tsy azonay fehezina intsony ny orinan'izay fa misy tokony andraikitra izay komiseny penalina manao ny asa manandrify azy. Mbola manam-pirofo izay tsy fahaleovan-tena ny Bianco izay ihany koa ny tsy fahafahan'izy ireo nanao fanadihadiana lalina mikasika ny trangana kolikoly nisy teto. Ohatra ny teny anivon'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fitoriana fanonganana amin'ny filoham-pirenena. Ny resaka 12 miliara teny amin'ny fitsarana avy-momba lalam-pandrenana. Vola voalaza fa nanaovana kolikoly avy amin'ny fahefanam-panatanteraka. Teo ihany koa ny raharaha Lanto Rakotomanga ary farany ny vola nandehandeha nandritra ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta farany teo, izay voalaza ihany koa fa avy amin'ireo minisitra samihafa izay namory député tetsy sy teroa. Marina fa isaky misy hoe feo manery io dia mandefa hoeleny foana izay fa matetika ny aksenay koa dia hitovy aminareo. Raha miteninareo hoe arian'ny hôtely tary tany ny olona ray, mikisaka tary amin'ny hôtely tary tany ny olona ray, ary anananay sary daholo izany ka amin'izay fanangonam-baovao izay nataon'ilay olona ray. Fa ny aksenay amin'ireny toeran'ireny koa mitovitovy aminareo ratsy maka fahasahon-dalana izay hanao perquisition. Fa isan'ny raharaha mbola mitana ny isain'ny mpanara-baovao eto Madagasikara ankehitriny ny mikasika ny Andramena sy ireo Gros Bonnet. Efa niverina teny anivon'ny Bianco ilay raharaha ary efa nisy ny fanohizana ny fanadihadiana nataon'izy ireo raha nitatitra androany. Amin'ny herinandro no averina eny amin'ny chaîne pénale izany raharaha izany. Mangataka ny anavaozana ny lalàna feny Bianco arak'izany ireo mpikambana ao anatin'ity rafitra ity mba ahafahana manova ny rafitra sy hanitarana ny fomba fiasa. Angatahan'izy ireo ihany koa ny ampiakarana ny teti-bola entin'izy ireo hiasa. Hatreto mbola latsaky ny 4.300 ny teti-bolam-panjakana izany ary angatahan'izy ireo ny ampiakarana izany hatramin'ny 100 hatramin'ny taona 2022.
mbola eo amin'izay lafiny toekarenina izay hatrany eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany kosa indray mahatratra 70 hatramin'ny 70 isanjato ny tany fanafoanana famandria-toerana amin'ny fizahan-tany araka ny tatitra farany navoaka ny ministera tompony andraikitra. Tsy mbola milamina ny sehatry ny fizahan-tany, miena hatrany ihany koa ny isan'ny mpizahan-tany tonga eto an-toerana mihoatra ny tany aloha noho ny olana eo amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Ireo vahiny mpila ravinahitra no tonga eto Madagasikara hatreto fanadihadiana iarahana amin'ny Lilira Biada. Na ny sehatry ny fampiatranonana ireo tsena miaina mivantana amin'ny fahatongavam-mpizahan-tany samy mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana. Mahatratra 70 hatramin'ny 70 isanjato ny tany fanafoanana famandria-toerana amin'ny trano fandraisam-bahiny, miaina anaty fatiantoka amin'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahan-tany, miaina hatramin'ny 50 isanjato ihany koa ny mpanjifa asa-tanana malagasy. Ny tsena amin'izao fotoana izao dia tsy dia ohatran'ny taloha 2009 fa zany hoe efa manomboka miverina aloha ny vazaha zany efa ohatra zao tamin'ity volana ity tamin'ny tany de vakansa teo betsaka ny vazaha nandalo taty sy le olona mpila ravinahitra any an-dafy tonga ety aminay ety zany mitsidika ny tsena fa tsy dia mbola raha ny tokony izy tokony mbola hoe avroeno ohatran'ireny zany tokony ho avy eto mandalo ety aminay ety. Tato anatin'ny 7 volana manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy ny isan'ny mpizahan-tany tonga teto Madagasikara araka ny tatitra vonjy-maina navoaka ny ministeran'ny fizahan-tany. Ny tombo io izy io mihoatra ny tamin'ny volana aogositra tamin'ny herintaona saingy mbola inona tsy hanatrarana ny tanjona napetraka amin'ny fahatongavam-mpizahan-tany amin'ity taona ity. Manodidina ny 7 sy 1 hetsy ny mpizahan-tany tonga hatramin'ny volana aogositra 13 sy 14 raha toa ka 4 alina sy 1 hetsy zany tamin'ny volana aogositra 14 sy 14. Ankoatra ny olona fitaterana nabakabaka eto Madagasikara mbola sakana amin'ny tsy fahatongavam-mpizahan-tany ihany koa ny olona tsy fandriampahalemana sy ny olana ara-tsosialy hafa izay tsy sahan'ny ministeran'ny fizahan-tany. Tratra fa sarotra be zany hoe tsy ministera irery ihany akory no tomponantoka amin'izany fa maro ny sehatra mifandraika amin'izany ao ny resaka sécurité, ao ny resaka mety aretina ponctuel ao ny resaka fitaterana nabakabaka zany rehetrarehetra zany dia tokony miaraka misalaha mba hahafahana manatsara ny destination ary misarika ny touriste. Noho ny olana ara-tsosialy samy hafa teto amin'ny firenena malazatra ny ivelany ho sarotra ny hanatrarana ny tanjona ampidirana mpizahan-tany 3 hetsy amin'ity taona ity. Hatreto tsy mbola misy resaka ny vahaolana maharitra entina amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Tsy mbola misy mivoaka ihany koa hatreto ny vaovao mikasika ny fanokafana ny habakabaka Madagasikara amin'ny kompania mpitaterana vahiny isiny ny fifaninanana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manamboninahitra iray avy ao amin'ny zandarmarim-pirenena no namoy ny ainy omaly tany amin'ny komina Ivaona distrikan'ny Betroka nandritra ny fanafiana nataony andianjiolona morongo fiadiana. Ny kapiteny Rafaliery Andriatina izay komandy ny kompaniany zandarmarim-pirenena ny Betroka voatifitra niaraka tamin'izay ihany koa ny adjudant avy amin'ny premier régiment des forces armées izay naratra. Nandritra ny fifampitiafirana ihany koa no nahafaty dahalo miisa 2 izay isan'ny nitifitra ireo manamboninahitra ireo fanadihadiana. Omaly maraina tamin'ny 7 no notafian-dahalo ny tanàna iray atao hoe Mangaly, fokontany Ivaona, distrikan'ny Betroka, toerana tsy lavitra Nandriry, vohitra malaza ho fiafenan-dahalo sy fanafenan'izy ireo ny omby alatra. Le tatitra azo zany taterin'olona dia hoe tafian-dahalo zany io tanàna kely io dia ny potehany hodorany dia angoniny ny omby dia mety amon'olona ihany koa. Dia tonga dia nivory malakilaky moa zany atao Betroka ny commandant ny opération fahalemana ny tafika zany izay atao toerana sy ny commandant compagnie gendarme miaraka amin'ny dinany zanaka mangoky. Dia tapa-kevitra zany fa andeha ho any toerana dia nangataka intervention hélicoptère koa moa zareo zany dia nangatana ny intervention hélicoptère dia lasa tany koa zany hélicoptère. Zay zany ny tamin'ny maraina. Raikitra ny fifampitiafirana sy ny fifaninjena tamin'ireo dahalo sy ny tafika ary ireo fokon'olona. Lehilahy 3 avy amin'ny fokon'olona araka izany no namoy ny ainy, 12 kosa ireo dahalo hitafaty. Taoriana kelin'izay naharay afatra indray ny komandy ny kompania zandarmarim-pirenena Betroka fa mbola misy dahalo miodiody sy misitrika atao Mangaly. Niverina tany an-toerana ny tafika izay notariny kapiteny Rafaliery Andriatina. Voatifitra tamin'izany ny tenany ary maty teny ambonin'ny angidimby izay saika hitondrana azy hamonjy hopitaly any Iosy. Miaramila zany anankiray maratra
dia ny zandary anankiray maty le kapitaine Rafalery dia ny côté nydalo indray zany araky ny tatika moa zany fa tsy fantatra ny tena marina mbola misy famotorana fa nihita an'jareo zany 12 maty dia le nitifitra ny kapitaine koa zany mazava ho azy tonga dia misy riposte avy hatrany nataon'ny élément dia maty koa zany nidalona akory. Hatreto mbola mitoy ny opération fahalemana hetsika famongorana ny asandalo any Atsimo hatramin'ny taona 2024 efa indimy ireo hetsika fanenjehana nataon'ny tafika hamongorana ity tranga any Atsimo ity toy ny opération tandroka, ny coup d'arrêt 1 sy 2, tsy mipody, coup de poing, tsy mbola mety fongotra ary mitoy hatrany anefa izany hatreto. Androany alina kosa no higadona eto Antananarivo ny vata mangatsika ny kapiteny Rafalery Andriatina ary andrasana ao Betongolo Rahampitso. Eny anivo ny fampianarana ambony kosa indray tsy mbola miverina amin'ny laoniny tanteraka ny fampianarana eny amin'ny Université Manerana Nosy. Nanomboka androany tao aoriana ny fanaovan-tsony ny fifanarana teo amin'ny ministera sy ny mpampianatra mpikaroka. Miandry ny fandaharam-potoana avy amin'ny tompon'andraikitra no ahafantarana ny fiverenan'ny fampianarana ho any eto Antananarivo na ny eny amin'ny université na ny eny amin'ny ENS Sampefloa. Amin'ny herinandro kosa no hiverina ny eny amin'ny Polytechnique Kavontovorona. Tsy hisy intsony ny fitokonana araka ny fanazavana ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra fanampanazavana. Hatreto zany ny isaky ny établissement zany ny établissement fito amin'ny université Antananarivo dia mandrafitra ny tetiandro ho an'ny fanadinana sy ho an'ny fiverenan'ny fianarana. Dia eto zany zay dia miantso ny mpianatra mba hanatona ny toerana misy ny fianarana hijery ny tetiandro mahakasika ny fianarana zay verina mitoy amin'ity herinandro ity. Maresaka sosialy kosa indray androany alina sy Rahampitso no voalaza ny tompon'andraikitry ny commune fa hanombohan'ny asa fantarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra miaingany amin'ny Fraise Ankorondrano hatreny amin'ny La Rotonde Besarety sy ny eo amin'ny boriboritany voalohany Analakely hatreny amin'ny fivarotam-panafody Malakam. Efa nisy fanadihadiana natao hatrinela tamin'ireo manana trano tsy maintsy arodana hoy ny avy ao anivon'ny commune. Hatreto anefa tsy nisy afa-tsy fandrefesana sy fametrahana marika ny trano tsy maintsy arodana no nataon'izy ireo hoy ireo voakasika izany. Ankilan'izay tokony sy taratasy mazava na fampilazana mialoha momba izany fanadihadiana Gaitandry Antsilavo. Androany fa 7 sy Rahampitso fa 5 ny volana septambra no hanombohan'ny tetikasa fantarana ny lalana eto an-drenivohitra atomboka amin'ny Henri Fraise Ankorondrano sy Analakely amin'ny boriboritany voalohany izany hoe miainga eto amin'ny Henri Fraise Ankorondrano hatreny amin'ny La Rotonde Besarety ary avy eto amin'ny boriboritany voalohany hatreny amin'ny fivarotam-panafody ampitan'ny Malakam. Analefahana ny fitohanan'ny fiara ny tanjona araka izany atao amin'ny alina ny fantarana sy ny fanamboarana raha ny loharanom-baovao azo. Tsy maintsy isy vokatra izany ny fandravana ireo mpivarotra madinika sy trano lehibe izay tsy nanaraka ny fepetry ny alignement ary tamboho maromaro no voakasika izany. Fandrefesana sy fametrahana marika ny trano ihany hatreto no nataon'ny commune. Tsy mbola nisy fampahafantarana ny fiatombohan'ny asa, ny faharetany, ny fepetra tokony ho raisina sy ny sisa. Makaty miala dia hoana ny ankerin'olona izany tsy mitehany tsisy fandranesana tsisy iny. Mbola tsy misy zany fampiresana ny taona tsisy. Tsisy miteny sady tsy mbola nisy olona nandalo mihitsy ny teto hoe andrava an'ilay trano fotsiny zany zareo. Izay ny tenen'ny zareo aminay. Tokony zany isy taratasy zaraina ho an'izay olona concerné n'ilay voakitikitika ilay zavatra. Fa hatreto aloha tsy mbola nisy an'izany rehetrarehetra izany fa dia tonga dia olona mandrefy lalana dia hoe hatreto miala zay fotsiny zavatra nisy hatreto aloha. Isan'ny tsy manaiky izao fantarana izao ny mpivarotra eto amin'ny tsenan'ny Posary raha tsy hivona ny zomala sateo nanamafy izy ireo fa tsy nisy ny filazana sy ny fampiresana mialoha. Raha ny fanazavana azo 2 fois 2 voies ny lalana atao ary 12 metatra ny sakany 2 hatramin'ny 3 volana ny faharetan'ny tetikasa. Efa natao ny traçage hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune ary efa nisy ihany koa ny fanadihadiana natao tamin'ireo rehetra voakasiky ny tetikasa na mpivarotra izany na mponina. Efa ela be zany nandeha ny enquête komodo sy ny zavatra zay tenenin'ny ingénieur sy ny technicien hoe reto ny vokiky dia tokony efa nandeha arak'izany ny filazana amin'izy rehetra dia zay olona zay manana fanamariana manokana dia tokony hanoratra atao anatin'ny cahier zany zay napetraka momba an'izany. Marina zany fa tsy nisy zany tena hoe fanoratana atao anaty cahier hatramin'izao. Hatreto tsy mbola fantatra ny isan'ireo trano tsy maintsy arodana
firy ireo mpivarotra tsy maintsy esorina ary firy metatra ny tamboho. Tsy mbola fantatra ihany koa ny mesure d'accompagnement amin'ireo voakasika izany. Rahampitso ampiantso mpanao gazety ny eo anivon'ny commune hanazava ny fanapahan-kevitra tsy maintsy hirosoana amin'ity tetikasa ity. Rahampitso araka izany no fantatra ny fepetra rehetra ho raisina momba ireo mpivarotra sy ireo manana trano voakasika ny fandrodanana. Mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany mikorotana ny fandaminana ny tsena eto andrenivohitra. Tsy misy paikady manokana ny esorana ireo mpivarotra amoron-dalana ihany koa ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nilaza ny filohan'ny délégationna manokana eto Antananarivo androany fa lany aika amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Etsekilan'izay mitaraina ireo mpivarotra atao amin'ny komma izay nafindra etsy ankasina noho ny fefy izay nataon'ny commune Michel Ranarjona. Tahaka izao ny eto amin'ny tsena ankasina amin'izao fotoana izao fefy tamboho aloha sy aoriana manamorona ny lakan-drano maloto. Fantatra hoe misy mpivarotra ato raha tsy mijery tsara natokana ho an'ireo mpivarotra Dimapolo Farafabetsany ity tsena ity ary ireo mpivarotra atao amin'ny komma amin'ny ankabeny no manana toerana ato. Tsy misy mpivarotra tahaka izao anefa izany tamin'ny fotoana nandalovanay tato mivoaka manamorona ny tamboho ny akamaroan'izy ireo. Avao mihitsy izao no mivoaka fa tsy mahalafo mihitsy izany eo anatiny ao. Dia mivoaka izay davelany akany sasany ary efa lasa lavitra mihitsy. Etrakan'io zao any aminay dia takon'izay dia tsy misy olona afaka mahita anay zany hoe mampandeha le tsenanay eo. Dia tokony hoe ny pile zany najanona dia ty amin'ity mbo tokony ho asorona dia asiana gris zany. Etsy ankilany isan'ireo misedra olana ihany koa amin'izao fotoan'izao ireo mpivarotra eo amin'ny pochara. Raha ny tetikasa ny filoham-pirenena isan'ireo voakasika ny fanesorana ihany koa izy ireo. Nanamafy androany ny filohan'ny délégationna manokana an-tanàna Antananarivo fa tsy miala ireo mpivarotra ireo saingy ny toerana no hihena. Ny paikady amin'ilay ao pochara ny mpivarotra am-pochara zany tsy ho asorina. Tsy hanala mpivarotra am-pochara mihitsy ny commune fa ny fiara-miasa zany zany hoe atsaraina ny lalana eo am-pochara ho atao 4 voies. Le ma 4 voies zany évitena ny embouteillage mba ho fluide ny embouteillage. Dia le mpivarotra ao an-tsena ho ahisaka kely fotsiny ny azahoana 4 voies dia ho alamina ny ao an-tsena fa tsisy mpivarotra na iray raha ho asorina. Fa diso le miteny hoe misy miteny hoe amidy pochara tsy namidy fa fandaminana sady tsy hamono ny mpivarotra tsy hamono no hanatsarany fidetian'ny circulation koa natao. Ny paikady fanesorana ny an-dalambe zany efa natao hatramin'izay. Le fitaizan'ilay mponina mbola tsy ao tsara dia nalaina ary izy dia misy mitsoaka. Ifandaminana izy dia misy mitsoaka fa izana ihany mandamina azy arakaraka zavatra eto amin'ny tanàna. Hatreto mazava fa tsy misy ny paikady mazava entin'ny commune anesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mitsaha mitombo izy ireo manodidina ny iray alina maheriny isan'izy ireo raha ny eto Antananarivo manokana. Izy ireny izay milaza fa mandoa ara-dalàna ny tsika 500 ariary. Hatreto tsy izy ireo ihany no tsy ara-dalàna fa ireo tompon'andraikitra ihany koa. Fa toy ny mazatra asa iray entina aminao amin'ity androany ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny asa fambolena sy ny asa fivarotana ny paraky. Mbola vokatra manana ny toerana ny paraky any amin'ny faritra ambanivohitra raha toka ny marary nify no betsaka mihinana paraky amin'ny ankapobeny. Tahaka ny ahoana no mety ho dingana lalovany ahatonga azy ho paraky jifaina eny amin'ny tsena rehetra eny arao ary ity fanadiadiana iarahana amin'ny Lili Rabiata ity. Folo kilometatra miala eny Sabotsynamena misy ny toerana ambolena fanantenana Solohery paraky. Mandritra ny 10 volana no miakatra ny fambolena paraky ary mampiakatra manodidina ny 100 kilao isaky ny 10 volana ny mpamboly iray. Mandalo dingana maro izay vao tonga vovoka paraky toy ireny hita eny an-tsena ireny. Efa mamboly izy dia ao anatin'ilay fahavokaavany dia hazony maina ilay izy. Dia efa atao maina ilay izy dia endasina amin'ny afo. Dia avy eo totaona dia lasa vovoka. Dia ampian'izay zany ianao lasa hoentinao miakatra ilay izy ilay vovoka iny. Dia tian'izay ianao mividy lavenona. Dia efa avy mividy lavenona ianao dia afangavon'izay ilay izy miaraka ilay lavenona dia manome an'izao ilay izy. Ohatra hoe efa avy kazo moza, kininina, ohatr'izany zany dovana atao lavenona ilay izy. Sy fangarony anakoho zany? Fangarony akoho lepavaky sy lavenona zany ty manome anazy hoe ohatr'izao. Mampime azy maheva ohatr'izao tsara mihitsy.
fotom-pivelomana ny fambolena ny fanamboarana ary ny famarotana paraka ho an'ny ankamaroan'ny mponina avy any ambanivohitra sabotsy namehana. Samy manana ny paikady ny mpamboly sy ny mpivarotra paraka isotonana ny mpanjifany. Ho an'ny solohery manoka ny fahalalana avy amin'ny ray aman-dreny noho ny ampita taminy ahafahana mivelona amin'ity asa ity noho ny tsy fahafahany intsonina noho ny fianarany. Hitanao le fanamboarana paraka zany dia amin'ilay resaka volana ambanivohitra dia tsisy azahoana vola mihitsy zany ihany dia tsy mety nanao an'io mba azahoana vola vetivety. Olona marary nify ny atsasa-manila amin'ny mpanjifa tonga mividy paraky eto amin'ny Solohery, ankoatra ireo mpanjifa efa mpividy isan'andro. Mantika io zany ohatrany hoe raha ohatra anazy zany efa fomba mbola kely mihitsy any nihinana anazy azony narary nify ato aloha dia izay no tena ninanako azy dia tsy afaka mihitsy hatramin'izao. Manomboka 4 taona ianao? Mbola vao 1 taona dia efa nihinana. Tsy mijanona amin'ny tseny iray Solohery rehefa mivarotra paraky, R200 hatramin'ny R250 ny kapoaka amin'ity paraky amidy eto ity, arakaraka ny fangarony. 5 taona zao nanaovan'ity asa ity saingina eo aza ny fikaroham-bola noho ny alafon'ny fiainana. Mbola maniry ny anatra izy, anaraka fiofanana arak'asa ahafahany manatsara kokoa ny fiainany. Maresaka avy any ivelany kosa indray any Berlin, feno ny toerana andraisana ireo mpifindra monina nanakatombanavarana i Allemagne manoloana izany hitoy androany any Bruxelles ihany koa nidinika mikasika ity fifindramonina faobe any firenena Europeana ity eo amin'ny sariny France 24. Any Berlin niverina ny fisavana tao amin'ireo mpifindra monina ny Allemagne nanomboka omaly. Miato manomboka izao ny fahafahana mivezivezy malalaka ao amin'ny faritra Eropa raha ity fanapa-kevitra nivoaka nanomboka omaly ity. Androany mbola isy ny fionana ny Bruxelles no izana nidinika mikasika ity fifindra monina faobe makany Eropa izay ataon'ireo teratany Siriana, Irakiana ary teratany Afghan. Omaly mpifindra monina 7 siraiala no tsy afaka niditra tao Berlin noho ny fafenoan'ny mpifindra monina efa tonga ny toerana. Nanomboka omaly rivatra marina teo mpitandro filaminana mahery ny 200 no mitanjozotra any amin'ireo lalan'ny fiarandalamby sy ny arabe andalovan'ny fiara tsirairay mampitohy Allemagne sy ny firenen-kafa. Ny ministry ny antitany Allemand izay nilaza fa tsy azo ny mpifindra monina tao intsony ny manao fangatana hialko amin'ny firenena Europeana izay tingy. Raha ny antota taratasy farany tonga amin'izao fotoana izao mahery ny valohetsy ireo fangatana hialko any Allemagne. Ny ministra frantsay atreto izay nanipika fa tokony ho hajaina ny familana malalaka ny idiran'ireo mpifindra monina ireto. Ho an'ireo firenena Europeana hafa mahatratra 2 alina sirahetsy ireo mpifindra monina mangataka ny alika any Grèce, Italia ary Hongrie mbola mijanona mandatsy mandray. Ireo mpifindra monina ireo kosa nefa atreto ny firenena Europeana tsinanana. Fa indray mitompo maso eo amin'ny vaovao mikasika ny fahatapahan-jiro niakatra indray ny faharetan'ny delestage nanomboka androany. Naharitra ora 4 hatramin'ny ora 9 izany ho an'ny faritra maro tahaka ny any Atsimon-drano sy ny faritra maro manodidina ny renivohitra. Araka ny fanadihadiana nataonay, ny tombo tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. 3 taona lasa izay raha nanodidina ny adiny iray isan'andro teo eo ny delestage rehefa amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Tafakatra avy 10 eny izany ankehitriny. Efa ho 3 volana izao no nahafantarana ilay hoe vahaolana foezaka avy amin'ny fiara-miasa amin'ilay orinasa malaza Symbion Power, saingy tsy mbola hita taratra izany amin'izao fotoana izao ary miakatra hatrany ny faharetan'ny fahatapahan-jiro. Raha iverenana moa, 3 hatramin'ny 9 bolana no fanamby napetraky ny fitondrana tany am-boalohany fahamahana izany. Efa ho eritaona nefa izao mifanohitra amin'izany no mitranga. Mbola iverenantsika amin'ny fampahalalam-baovao manaraka ny mikasika izay fahamaranantsika ny fampahalalam-baovao dia indro ampiatsahivonanao ireo teboka nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy misy mazava ny laram-pahamehana eo amin'ny fandaharan'asa ny fitondrana ankehitriny raha ny fanamarana nataon'ny CFAFI ary mijaly vokatr'izany ny vahoaka. Tsy misy tafiditra ao amin'izay laram-pahamehana izany ny filan'ny firenena maika. Sarotra ny hamerenana ny fitokisana ny mpitondra hoy izy ireo. Misy sa tsy misy ilay memorandum de stabilité 970, 270 samy efa nivoaka ireo taremarika ireo mikasika ny isan'ny solombavambahoaka efa nanosiny izany. Ho an'ny mpanara-baovao tsotra sy ny mpanao politika fomba fiadiny mpitondra, isintomana ireo solombavambahoaka no tena antony ireny isa samihafa tany saina ireny. Dia iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Angasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao. Raha mpitso amin'ny iray ora atoandro ao anatiny vaovao lehibe indray. Veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.